ampifeliana mandrakariva ry havana malala no zontsika miona toy zao fampizara Mofonaina isan'andro mba aizantsika mihinana sakafo manao tompo antsika amin'ny alalan'ny teny izy. Ho aminareo ny fahasoavana sy famindrampo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray antsika sy Jesosy Kristy zanakiny ray amin'ny fahamarina sy ny fitiavana. Amen. Alakamisy 1 Martsa 4:20. Imanjina antsika aloha hevitra hoe manorina amin'ny fanekeny tompo. Ndeha ariavana idera sy ankarazan'Andriamanitra isika. Andriamanitra no iderako ny teny, Jehovah no iderako ny teny. Andriamanitra no itokiko ka tsy mba tahotra. Inona nataon'ny olona amiko? Nivaha taminao Andriamanitra dia nahatra fanampisaorana ho anao. Fa efa nanafaka ny fanahiko tamin'ny fahafatesana ianao. Eny, nanafaka ny tongotra ianao mba tsy ho solafaka. Andianako eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahazavany velona. Amen. Izano amonjy izare laza raha sendra onja ny fiainako ka itony tenako tsy mahita ta izano mba iaino ny fitarainako tsy misy afa-tsy Jesosy irery sambatra Jesosy miaraka aminao fa ianao no sakaiza tsy mety mandà Jesosy mpamonjy amin'ny fahoriana no mba iriko Senda fifanena katojo izay irena ka lavorare izay ata izano mba omena ny tsantapiobina tsy misy afa-tsy Jesosy irery sambatra Jesosy miaraka aminao fa ianao no sakaiza tsy mety mandà Jesosy mpamonjy amin'ny fahoriana no mba iriko hovidina manomboka sambatra Jesosy miaraka aminao fa ianao no sakaiza tsy mety mandà Jesosy mpamonjy amin'ny fahoriana no mba iriko hovidina manomboka andeha hivavaka isika. Ry Jehovah Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra mpananatra ianao ary mitarika ny ianao andiny tena amin'izay ataony tsoa. Midera sy mankalaza narinao masina izay noho izany. Fitiavana tobako ny fiainanay izany, famindramponao izany, tombonandro mino anay izany. Mivavaka aminao. Tompo, marona ny fahalemeanay dia mangataka ny famindramponao izay. Mamindra fo aminay ary mamelany erikay afao izay ny amin'ny fahotanay. Fenoy fananomasina izay anazavanay ny amin'ny fanambaran'ny teninao izay hovakiana aminay. Amantarinay ny sitraponao Andriamanitra tokoa. Ko aminaran'i Jesosy Kristy Tompo samonjy anay, anaovanay sy angatanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny toenety ravana malala dia hitanao ao amin'ny Korintiana 1:10.
Mivaky toy zao minaran Jesosy. Koa amin'izany ry malala, manosira ny fanompo-tsampy. Miteny toy ny amin'ny olo manan-tsaina aho, heverinareo izay lazaiko. Ny kapoky ny fisaorana izay sorantsika, tsy firaisana amin'ny rahan'i Jesosy Kristy va zany? Ny mofo izay vakintsika, tsy firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy va zany? Satria iray ihany mofo, tena iray ihany sika na dia maro aza. Fa sika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Indreo ny Israely araka ny nofo, moa izay mihinana ny fanatitra tsy mpiombona amin'ny alitara va? Inona ary no lazaiko? Mety ho zavatra va ny hena aterina amin'ny sampy, na mety ho zavatra va ny sampy? Tsia! Fa izay zavatra aterin'izay tsy lisa ho fanatitra dia ateriny amin'ny demonia, fa tsy amin'Andriamanitra. Koa tsy tiako ho mpiombona amin'ny demonia ianareo. Tsy mahazo misotro amin'ny kapoky ny tompo sy ny kapoky ny demonia ianareo. Tsy mahazo mihinana amin'ny latabatry ny tompo sy ny latabatry ny demonia ianareo. Mahasary piaro ny tompo va isika? Mahery noho izy va isika? Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, hiteninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala ho aminao mandrakariva ny fiadana avy amin'i Jesosy Kristy ilay tompo samonjy antsika, ilay androtra ny tena, ny razakany rany, mbo fanafotana antsika. Ny finaina vakina tamintsika teo, ravana enitsika teo, ny taratasy voalohany soratan'ny Paoly, apôstôly amin'ny fiangonana tao Korito, Koritiana voalohany, toko 7:4-20. Ny nananaran'ny Paoly ny kristiana tao Korito, fandrao misy manara-po araka ny nofo, ka ho tratso ny loza, koa miorena marina ao amin'ny tompo, ka ialao ny zava-dratsy. Zany ravana voalaza eto, ialao ny zava-dratsy, 4:20. Ny teny hoe mandositra dia midika hoe mandeha miala eo amin'ny fitoerana io, ka mitady toerana hafa ialofana. Ary izay ampiasain'ny Paoly eto aza dia manambara mihitsy ho toy ny miala amin'ny zavatra iray marikoriko indrindra. Ny tanjona dia azo famonjena amin'ny alalan'ilay fandosirana. Tsy ny ala amin'ny zava-dratsy ihany no asain'ny tompo ataontsika, fa ny ova toerana dia ny eo aminy. Ao no fandosirana tsara indrindra. Izao ny vavahady ho Jesosy. Raha izao ny idiran'ny olona, dia vonjena izy, ka hiditra sy voaka sady azo any. Ny faharoa eto ry avana, miorena marina ao amin'ny tompo, izao. Aoka ho tonga-tsafidy. Aoka ho tonga-tsafidy. 4. Mandidiny olona eto i Paoly hoe tsy mahazo. Izany hoe tsy tokony hanao izany mihitsy sika. Inona moa izany? Misotra mikapoka ny tompo sy mikapoka ny demonia. Andriamanitra sary piaro mantsy Andriamanitra. Ary tena tiantsika ihany koa satria tsy tiany hanao zavatra ampisaraka antsika aminy isika. Resaka sakafo no ambarana eto, fa tsy ny atao fotsiny. Fisakafoanana izay midika fimbonanaina, koa ny iray aina amin'ny any no sitrana ao antsika. Izay miray amiko ary zao aminy, dia mamobe izy. Ry havana malala, mampanditena antsika izany, olona fanasany tompo, na ny loran'i Jesosy Kristy ny tena ny sany rary. Anatin'ny karemintsika, efa hiditra ho amin'ny herinandro masina isika, azontsika matsiaza ny famonjen'i Jesosy Kristy izany, ka rehefa koa azonao mandray hafatra tsara izany. Ialao ny zava-dratsy, aoka tonga-tsafidy isika. Dia n'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Dia vavaka isika. Tompo, misaotra no Mofonaina nomenao izay mananatra anay mba tsy hanara-po araka ny nofo, fa hiorina mafy eo amin'ny tompo ka miala amin'ny zava-dratsy. Sy mba ho tonga-tsafidy anao Andriamanitra izay vavahanay. Tompo, mametraka manokana ny tokantrano aminao izay, mba ho tahinao. Ianao nefa nampiray anay, mpivady avy izy tokantrano, avy aminao ny fitiavana nentinay nanteraka an'izany. Dia mba aperaka eo am-pelantananao izany Jesosy, ho tanteraka soamatsara hitanay ny fifaliana, indrindra ny fanekena izay nataonay. Tompo, da ireo mananandraikitra amin'ny fitsaboana ka nasitranareo marary mila ny vavakay. Amparezinao ireo manamanjoa, anohanareo mareo fisiokiola sahiriny antsio. Hitainao ny fiazakazahanay sy ny asanay ary ny fikasanay tsara rehetra, ny fianarana, ampinizaraonay mantsy ny fahasoavanao, ka dia mangataka aminao izay. Da io firenenay Jesosy, ka hiasa mahery ny fananao masina ny tompona ny mpanjakana sy ny vahoaka malagasy. Ny vavakay dia toy ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanafitra sy mpamonjy anay, izay efa nampianatra koa ny vavaka manao hoe: raha nay eo izay ny an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy. Fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra manakizay. Amen. Tanteraka aminao ny tsodrano izay atotry ny anaran'i Jesosy Kristy. Le Andriamanitra loharano fanantenanany
hameny fifaliana sy fiadana tanteraka anareo no ny finoanareo. Mety monareo be dia be ao aminareo ny fanantenana no ny sery ny fanahy masina. Amen. Dia n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.